Enare miravantsika rehetra manaraka ny lohahevitra faharoa atao anatin'ilay fandarana nataontsika hoe syndrome de confinement. Ny horesantsika amin'ity dia mikasika ny atao hoe ireo vona mpitranga eo anivon'ny tokantrano, satria raha malala fa be dia be ny ankizy no mipelipelika, tsy sampona akory ny ankizy mipelipelika fa tena normal ny ankizy raha ohatra ka mipetipetrika, ary tsy maintsy misy miratra madinidinika, nitona madinidinika, fenjarana madinidinika zany ao anatin'ny tokantrano. Amin'ity an'ity dia resakitsika mikasika ny atao hoe inona fihetsika tokony ataoko manoloana an'ireny vona ireny, satria ny zavatra misy raha vao taitay bombontsika dia mety loza miampy loza ka lasa loza be l izy amin'izay fotoana izay. Tantara mampalahelo nga maloha no ifampizarako amintsika. Tety amin'ny tanànana Ankasina nisy tamin'ny taona 3 teo eo dia nisy ramatoa anankiray namonjy zanany 3 lahy tao anatin'ny adiny ray monja, satria na zavatra nitranga nampandro zaza le ramatoa, zaza eo amin'ny mbolana eo zany ny zanany dia nampandrony tao anaty koveta. Dia rehefa nampandrony tao anaty koveta tao le zanany dia le zanany roa kosa, ny anankiray roa taona, ny anankiray 7 taona, lalao ry zareo. Dina ny kilalao nataony zareo didipotra ka nodidin'ilay zokiny 7 taona tamin'ny lamany zizian'ilay roa taona dia nandeha raha be izy tamin'izay fotoana zay. Le raha matoa nefa amin'ny ombola mampandro an'le zanany enimbolana, inona zavatra nitranga taitra le raha matoa nahita n'ilay raha be njininika avany, satria iny le zanany teny hoe mandeha rany eny mandeha rany eny. Dia ny zavatra nitranga tonga dia lasa izy niazakazaka andeha hamono an'ilay zokiny izay nandidy an'ilay zandriny. Dia inona nitranga, ilay zaza navotsitra ilay tao anaty koveta, robo tao anaty rano tao sepitra. Ilay nandeha ratsy nikasihana fa lasa loza nitsokana ny endrika an'ilay zokiny. Zavatra nitranga nivoaka teny amin'ny arabe ilay zaza, nidominy tomobila maty teo ny eo. No niverina ilay ramatoa noho ny fahaverezany raha be loatra tamin'ilay zaza voadidiny lamina dia maty ihany koa ilay zaza 3 tantara mampalahelo nitranga taty Ankasina no maty tao anatin'ny adiny ray monja. Zany hoe ny loza mety hitranga fa ny fihetsika kely indrindra tokony ananantsika manoloana an'ireny tranga ireny zany no ifampizarana ao anatin'ity hoe syndrome de confinement ity. Tsy hianatra momba ny atao hoe premier geste de secours tsika fa mila fahasahiny reny, sady tsika raha teo koa tsy mpitsabo fa ny tsotra indrindra no ifampizarako amintsika zany. Voalohany dia somary ampiasa teny frantsay ihany satria iny ny mora hitadidiana azy, fa ny teny gasy mantsy manomboka amin'ny m daholo dia lasa mmm fotsiny sisa no tadiditsika. Misy zany le teny atao hoe PAS, PAS. Io zany no ataontsika hoe mandrindra ny fihetsika tokony ataontsika. P A S. Ny P voalohany dia hoe protéger, ny faharoa dia hoe alerter, ary ny S dia hoe sécuriser, secourir azafady. Zany hoe protéger, alerter, secourir. Zay zany midingana anankitelo ataontsika rehefa misy vona mitranga. P satria maninona ny hoe P, protéger, miaro. Dikan'izay raha vao misy vona mitranga dia ny fihetsika voalohany takina amintsika aloha dia ny miaro. Maninona ny miaro? Miaro ny tenanao aloha voalohany, dia ny faharoa miaro an'le niarambona mba tsy isian'ny loza fanampiny na le atao hoe sur accident. Fa maninona moa ny tenako narovako voalohany, satria raha malala fa misy ny aretina mety hifindra amin'ny alalan'ny tsiranoka, ohatra hoe coronavirus zao no iainantsika amin'izao fotoana zao. Misy ihany koa ny fikirakirana ny raha mety hamindra hepatite amintsika, dia eo ihany koa ny resaka sida. Dikan'izany alohan'ny zavatra rehetra amonjeko an'ilay olona niarambona dia ny zavatra ataoko voalohany aloha dia ny protéger, zany hoe protégeko aloha miaro ny tenako aloha mba tsy izaho ndray miaran-doza rehefa avy eo. Dia toy izany koa ohatrany hoe raha misy olona nidomin'ny tomobile zao ka miazakazaka dia hamonjy anazy dia mety ho voadona n'ilay tomobile koa dia lasa misy ny sur
accident miaro aloha ny ataontsika voalohany na hoe protéger fa raha ohatra zany ka tsika koa noaran'ilay loza de lasa miampindray a ny vona protéger ny voalohany ny faharoa rehefa hitanao hoe mipetrapetraka tsara ny tontolo misy an'ilay marary fantatra hoe voarinao tsara ny tenanao ohatra hoe raha maratra be lay niarambona midikan'izay a tsy andeha hikasika an'ilay iarambona sy ny raha mihitsy a fa ny zavatra ataoko a mitady sachet ohatra ataoko amin'ny tanako na mitady fiarovana ho an'ny tenako loha idirantsika lalina zay rehefa avy eo atao am'le hoe andray de hoe alerté rehefa hitako fa milamindamina daholo ny zavatra rehetra eo a ao anatin'ny atao hoe protection tsara na fiarovana tsara de miditra am'izay a le atao hoe alerté mampandre olona miantso olona mety amin'ny telefona io mety miantso dokotera miantso namana miantso ambulance miantso pompier miantso zay azo atsona aloha de vita am'izay ny fentsonan'zay rehetra tokony atsoko zay vao miditra midingana fahatelo secourir eo am'izay zany vao manao an'lay atao hoe inona ny fihetsika ataoko am'ilay olona ny zavatra misy a raha tsy matsiaro tena le olona de misy fihetsika takina amitsika zany rehefa manao an'ilay fikirakirana an'ilay olona miarambony andao atsika anao andrana izy mirahavavy zany no eto de ahoana no ataotsika ny atao torana de ity anankiray ity zany a fihetsika anankiray atao hoe ho teneniko any ny teny teknika tsy maninona PLS zany hoe position latérale de sécurité azo atao ihany koa izy hoe fandry miorirana azona aina zany hoe ty fihetsika anankiray ity zany tokony atao am'ireo olona miarambola tsy matsiaro tena mandrapatonga ny mpamonjy azy ndao ary matory ny anankiray a anao an'le fihetsika matory ny ray de ny anankiray zany mpamonjy ny ataontsika eto zany zao a de imenja zany zao le olona torana de mihotsy sara zany a no amonjy azy ahoana ary fihetsika rehetra tokony atao manoloana ny olona torana io raha averiko zany a ilay fihetsika zay nataon'izy mirahavavy teo de ohatran'izao voalohany indrindra aloha rehefa amonjy olona atsika dia toy izao fipetraka zao zany ny tsara kokoa trépied zany no filazana an'izao zany hoe miditra de milatsaka ohatran'izao ka ny loalika ambany a mifanandrify amin'ny lohan'ilay olona de loalika miakatra ny aty fa maninona moa ohatra zao ny pôzy ny anton'izao pôzy zao satria tsika teo ny resaka hoe protection de raha sanatry ka mbola misy ny oaiaoaia na mbola misy ihany koa ny alerte de zao ny fihetsika pôzy mora indrindra afahako maka départ mandeha mitsoka fa raha manao ohatra zao a andeha hamonjy an'le olona ka raha misy ny alerte tampoka de mety enjera ohatra na anao ohatran'izao koa ka misy ny alerte tampoka de mety ho sahirana koa hitsangana fa nitsotra indrindra de ohatrindray manao départ na course ireny ny ataoko satria le olona zao tsy mahatsiaro tena de ahitsiko loha izy satria ny olona de azo eritreretina foana ohatra ny hoe i ka ny lohany ny teboka ary mivatany a no mahitsy am'izay fotoana zay rehefa vitsy zay a de raisiko ny tanany a ataoko mahitsy tahaka an'izao de janona eo iny de raisiko ny tanany anankiray a de ato amin'ny vohon'ny tanany no andeho apetako eto amin'ny takolany dia tazomiko eo indry de raisiko ny tongony a dia atosiko moramora ao de petraka eo izy de tsy fantatra zay donanazo anazy sy ny zavatra misy ao anatiny fa mba ahafahako manala an'izay zavatra ao anatiny ao miandrapatonga ny dokotera na ny mpamonjy anampy ana de sokafako ny vavany am'izay fotoana izay zao zany le atao hoe fandry miorirana azona aina na ihany koa le atao hoe PLS position latérale de sécurité
ka na itsika zao ary a no ohatra hoe somary tsy mahita tory somary vizambizana feno courbature de azo andramana hoe ohatran'izao fomba fatorinao eo ambo fandriana fa am'izay fotoana zay a hitanao fa mahazo aina kokoa ianao position latérale de sécurité